Pejiny fahasalamana indray kosa tsy ampy ny fotodrafitrasa andraisana ireo ankizy marary eo anivon'ny hôpitalin'ny ankizy fotodrafitrasa maro araka zany no tokony ajoro izay andraisana ireto ankizy voatery apodina noho ny tsy fahafahana mandray azy ireo izany noho ny fahatsapana izay ary no nahatonga ny galana distribution ikarakara hetsika fitadiavam-bola ka aorianan'izany dia ho tanterahana ny fanamboarana sy ny fanitarana ny fotodrafitrasa ka ampy andraisana ireo ankizy hiaran'izay tsy fahasalamana izay. Ny ampitombo avy royeny isan'ireo fandriana afaka mandray ireo ankizy marary ao amin'ny hôpitalin'ny ankizy ny tanjona ho an'ireo mpitantana an'ity toeran'ity. Amin'izao tokoa mantsy dia ankizy marary misy 700 isan-taona no tsy maintsy averina noho ny tsy fahampian'ny toerana sy ny fotodrafitrasa. Ankoatra ny aretin'ny tavam-pisafina dia mamely ihany koa ny aretin-kibo ho an'ny ankizy amin'izao fotoan'izao. Rehefa nataony akamasy roa rehetra amin'izay dia cette fois-ci moa zany araka tamin'ny ganana fanatsarana fanavozana tanteraka amin'ny pavillon 4 zany hoe sady avozana no hitarina tena misy nouvelle construction mihitsy zany miaraka amin'ilay izy dia hitombo betsaka ny efitrano fandraisana marary ao anatin'izay zay no ampiasana azy. Amin'izao fotoan'izao zay valopolo misy marary zakanay amin'izao fotoan'izao dia miampy ny hôpitaly rehetra hôpitaly rehetra amin'izao misy amin'izao fotoana dia amin'izay fotoan'izay ilay izy mitombo 2 fois any amin'ny 150-260 lits anoany. Amin'izay fotoan'izay koa ilay izy miampy service nieritreretina ho asiana chirurgie pédiatrique ao anatiny. Ny azoko lazaina fotsiny angamba dia hoe misy karazany roa vola ampiasaina na telo. Ny voalohany dia misy ny vola izay ampidirany hôpitaly ohatra zany hoe azo avy amin'ny fotom-panafody ny karazana analizy vita amin'ny hôpitaly izay vola mpanjakana ihany ny karazana iray faharoa dia misy tena vola avy any amin'ny subvention de l'État avy hatrany izay milatsaka ao dia nataoko hoe fahatelo izay ohatr'izao hitantsika izao izay fanampiany malala-tanana isan-karazany izay miara-miasa izay tsy voatery vola fa mety fitaovana mety fanafody sy ny sisa. Noho ny fahatsapany amin'ny mazava-dehibe ity toerana ity nahatonga ny kompania galana distribution ikarakara hetsika fanangonam-bola ho fanamboarana sy ny fanitarana ny pavillon 4 ao amin'izany hôpitaly izany. Ny 9 novambra ka hatramin'ny 2 desambra teo ary dia nanokana ariary 5 isaky ny iray litatra vidin'ny mpanjifa izy ireo mba atokana ho an'izay asa izay. Vola mitetina 20 tapitrisa ariary ary no voangona ka tamin'ity androany ity no natotry ny tale général n'orinasa tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny mpitantana ny hôpitaly ny taratasy-bola. Nianasa tamin'ity hetsika manokana ity ny Rotary Club Aingy ny fikambanana Akama izay nitantana ny vola sy andraikitra ny asa. Nampananteny ihany koa ny galana distribution fa dia mbola vonona ny amerina ity hetsika ity isan-taona izy ireo satria dia ny fahasalaman'ny ankizy izy ireo no zava-dehibe ho azy.